Salamadolio androanitsika dia ndao andray raha horesantsika ny mahakasika ny hafatra izay tena mahery vaika na alefa ny afakandro kristian ho an'ireo rehetra izay nifaninana tamin'ny fidianana solombavamboaka teo tao mahajanga voalohany tao satria amin'izao fotoana izao mantsy dia fantatra fa ireo kandida rehetra izay nifaninana tamin'ny tao mahajanga voalohany tao dia samy niezaka nametraka fitoriana daholy any amin'ny ACC ihany mba hahatonga an'izany afakandro kristian izany tsy ho lany araka ny kajikajin'izy ireo ka izay nefa dia nolazainy afakandro kristian fa tena kajikajika anosa raha izany nieritretinareo fa ny vahoaka ny mahajanga ho izy dia tsy draba ka izay no fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity manasitsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany asa dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany miabony amin'ny sainina antsika mba ahafanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefany amin'izay tamatavatagasy toy izao ny fanaovana azy tsy ampandrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ny araha nanao moa iny fifidianana solombavambahoaka tamin'ny 7 Mey lasa teo iny izay tena nizotra tsara moa izany fifidianana izany na dia tao anatin'ny lonilony sy tao anatin'ny tebiteby aza no nahavitana an'izany fifidianana izany satria maro ireo lesoka izay azontsoahana taloha nandritra ary taoriana izay fifidianana izay na dia teo aza izay rehetra izay nefa dia vita soamantsara iny fifidianana iny ka dia niezaka niandry fiampitonina an'ireo voka-pifidianana vonjomaika daholy ny distrikta sy ny faritra rehetra manerana ny nosy mba ahitavan'izy ireo izay vokatra azony kandida izay nitohanan'izy ireo avy nandritra izay fampilezan-kevitra sy nandritra izay fifidianana izay vita moa ny fifidianana iny ary niezaka nanao fanisaham-bato tamin'iny andro ny 7 Mey iny ihany ireo bureau de vote rehetra manerana ny nosy nanomboka ny ampitson'iny ihany dia efa maro ireo foronam-bokatra izay voaray ny seni ary nanomboka teo dia tsy nitsahatra ny ampy moa izay foronam-bokatra izay hatramin'iny andro izay namoahany seni ny vokatra vonjomaika mialoha ny andrasana any famoahana ACC ny vokatra ofisialy izay tao moa ireo kandida izay efa nanantenina fa hitarika sy ho lany soamantsara dia nitarika tokoa tao ihany koa ireo kandida izay nanantenina an'izay hoe hitarika sy mbola ho mamin'ny vahoaka amin'ny distrikta izay nirotsahana izay kinanjo nefa tsy izay ny zava-nisy fa lasa nahazo vato kely dia kely tao ihany koa ireo kandida izay tena tsy nampiziny be sy ny maro fa hitarika amin'ireo distrikta rehetra izay nirotsahan'izy ireo iny fa nitarika avetrany ireo kandida izay mody natao tsiramby sy tsinotsinona raha hoarina tamin'ireo kandida izay lazaina fa gros poisson na koa dinosaure moa filazan'ny marika tatandraza azy izay ireo kandida izay noheverina fa madinika ireo tao ireo kandida izay tsy miankina nefa dia mitarika soamantsara ao amin'ny distrikta izay nirotsahan'izy ireo tao ihany koa ireo kandida izay natolotry ny ireo antoko-panohitra dia nitarika ihany koa tamin'ny distrikta izay nirotsahan'izy ireo teo ihany ireo kandida izay natolotry ny fitondram-panjakana dia misy moa ny mitarika ary misy moa dia tena resy lavitra dia lavitra tsy vitsy amin'ireo kandida izay natolotry ny fanjakana dia tena nahazo salanisa ambany dia ambany ka teo indrindra no nahatonga ny resabe ary nanomboka teo noteraka ilay olana amin'ilay hoe misy ny halabato izay ataon'ireo kandida mpanohitra samy niezaka nanangona ny porofo rehetra amin'izay fisiny halabato izay avokoa na ny kandida izay natolotry ny fanjakana na ny kandida tsy miankina ary samy niezaka nitondra an'izay porofo izay any amin'ny fitsarana avy momba lalampandrenana avokoa izy ireo mandra-pahiandrasana ny valim-pifidianana ofisialy izay hoavoaka ny ACC afaka andro vitsivitsy eo fa ny tena nahataitra ny be sy ny maro raha nahita sy nandre fa ireo kandida mpanjakana rehetra izay tsy nitarika tany amin'ny distrikta izay nirotsahan'izy ireo dia ina avetrany fa niezaka nitondra ny fitorian'izy ireo any amin'ny ACC
ary niezaka niresaka tamin'ny mpanao gazety fa ireo kandida izay ao anatin'ny antoko-panositra sy ireo kandida tsy miankina no tena nanao an'izay resaka halabato zay ka nahatonga azy ireo lasa tsy nitarika amin'ny distrikta izay nirotsahany izy ireo nefa hoy izy ireo raha nitoky izay noetretin'izy ireo hatrany am-piantohana dia tokony izy ireo no hitarika amin'ny maha kandida mpanjakana azy ireo satria mamimbahoaka tokoa moa ny kandida izay miaraka amin'ny antoko Irmara araky ny voalazan'izy ireo hatrany ka nipetraka moa ny fanontaniana nanomboka teo amin'ilay hoe disy fanantenana ve sa ahoana ireto kandida izay natolotry ny Irmara raha nietreritra hitarika any amin'ny distrikta izay nirotsahany izy ireo kinanjo nefa tsy izay ny zava-misy ka mety ho izay ve ny mahatonga azy ireo no miresaka amin'ny mpanao gazety Etsero amin'ilay hoe ny fisina halabato zay sa zavatra tena misy marina hoy ireo mpanara-baovao amin'izao fotoana izao. Ho setrin'izay resaka halabato sy fitoriana izay moa dia nandefa hafatra mazava Andriamatoa Afakandro Kristian izay fantatry ny be sy ny maro moa izany Afakandro Kristian izany izay lela mahery fo ary mahitsy fiteny sy mahitsy fijery ao amin'ny distriktany Mahajanga voalohany ao izay kandida sombavimboaka farany teo ary izy moa mitarika any an-toerana amin'izao fotoana izao amin'ny salanisa lavitra dia lavitra raha oharina amin'ireo kandida rehetra izay mifaninana aminy amin'izay distriktany Mahajanga voalohany izay mazava sy mahitsy raha ny teny izay nambarany izany Afakandro Kristian izany nilaza moa izy fa miezaka manao kajikajika anosa ireo kandida izay hita fa tsy olany mihitsiny ao Mahajanga voalohany ao satria raha any amin'ny laharana fahefatra ny filaharana vonjimaika azon'ireo kandida izay niezaka nametraka fitoriana eny amin'ny ACC amin'izao fotoana izao izy dia tena kajikajika anosa izany mihevitra ve ianareo izy fa ho lasa laharana faharoa tampoka ianareo ao anatiny ity fifidianana sombavimboaka ho an'ny Mahajanga voalohany ity hoy izy raha io fitoriana izay napetraka anareo izay milaza fa nisy ny halabato izay nataoko io hoy hatrany Afakandro Kristian aoka tsy fanadraba isika mianakavo izy fa ny vahoaka ny Mahajanga voalohany kosa dia tsy vahoaka draba araka ny eritreretinareo fa tsy hoe nitondra ianareo tao anatiny 5 taona lasa izay nefa tsy nisy zavatra nataonareo ho an'ny vahoaka ny Mahajanga voalohany fa rehefa ray volana tsy hahatongavany firotsahanko fidiana indray dia inonareo fa mody manao fanentanana Etsero mody manao zavatra kely ka ny vahoaka dia tsy olona drabaka tsy haharaka an'izany fika rehetra izany hoy hatrany Afakandro Kristian raha nilaza ny ambangovango ny mahakasika an'izay hatezerana izay teo ihany koa moa nitsindriny mafy fa na ianareo ireo izy rehefa tsy lany amin'ity fifidianana sombavimboaka ity dia mirotsaha ihany koa ianareo bentanana hoy izy fa hirotsaka hiaraka aminareo ao amin'ny bentanana koa iaho ary omeko ny deuxième listako ny hitondra an'izay asa mahasombavimboaka izay fa hirotsaka ho bentanana indray raha toa ka sahy ianareo dia ao hoy izy isika afaka mifaninana indray ihany koa dia mbola ho porofoka aminareo tsara fa tsy haharesy mihitsy nareo na amin'izay fifidianana bentanana izay hoy hatrany Afakandro Kristian raha nilaza ny mazava tsara amin'ny izay tsy fahafaliany amin'ireo fanendrikendrehana azy amin'izay resaka halabato izay ao amin'ny distrikany Mahajanga voalohany ao amin'izao fotoana izao izay moa no masaka azonaroso tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra naraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza diny milaiky ny vidéontsika ary tsarova hatrany miabone amin'ny sainantsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sisy tomatahotagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa